Dia ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no androsoako ao tokantrano amin'ny ity alina ity fotoana ifanomezantsika rehetra anarahana ny fandarana sahila sao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS iarahantsika miaino ihany koa amin'ny 5.4 FM ary indrindra arahanareo be dia be na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina amin'ny alalan'ny tambazotraka dia atolotra sy anterina ny fiarabana miaraba ny malagasy rehetra ihany koa natratra ny asaramanitra amin'ny resaka taom-baovao malagasy dia mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra ao anatin'izany. Amin'ity androany ity manokana dia ny tenako no iaraka amintsika fa tsy miaraka amintsika eto ny namana Clémence Rarinirina no ny antony manokana ary amin'ny heriny dia tokony iaraka eto ihany izahay mirava fa nahoana ny mety ho endriky ny fandarantsika androany andeha ho atsidika kely aminao izay mety ho fandrindrana sy fandaminana izany fandarana izany fa mialohan'izay aloha dia tsy hay ny tsy resaka manokana hitondra ny teny fampiononana sy fankahirezana ho an'ny fianakavian'ny baolina kitra malagasy tamin'ny fahalasana ny des monstres izay taontsika kita ny kitra malagasy raha teo mankahiry manokana ny fianakaviana sy ny ankonana izay nilaozany ary toraka izany ihany koa dia mitondra ny teny fampahirezana ihany koa ho an'ireo telo mirahalahy mpiasa eo anivon'ny orinasa Jirama izay nindaosy ny fahavantesana tany Andekaleka tany dia Andriamanitra anie no anasitrana ny ratra sy anakombona ny fery ao anatin'ireny fahoriana samihafa izay niatra ireny fa andeha ho aseho aminao avy hatrany hoe manahoana ny mety ho endriky ny fandarantsika ary amin'ity alina ity toy ny mahazatra dia andray vahiny isika ary vahiny izay tena hanome aina ny fiarahantsika eto vahiny anankiroa no raisitsika amin'ity alina ity ka ny vahiny voalohany dia avy any amin'iny faritry Manakary mpanao politika efa nisehatra efa ela ary anisany manohana mavitrika ndrenetsika samihafa ireny indrindra ny fanohanana ny Flora Valimanana Andriamatoa Marcel Ralainirina izay iresaka amintsika ny fahitany ny raharaha politika sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny fa any amin'ny tapany faharoa amin'ny fandarana isika dia hiaraka indray amin'izareo avy eo amin'ny hetsika pro Ravalomanana na ny HPR ka i Razana Tarafina Justine no solotenan'izy ireo izay ifampitafatava amintsika eto any amin'ny tapany faharoa ny fandarana izany fa toy ny fanaontsika mahazatra dia alohan'ny andraisana ny vahiny dia misy ny fanadiadiana izay rahantsika mijery sy manaraka melohan'ny ampandrosoana ny vahiny voalohany tsy ny fahantrana sy ny anohanana no adversaire na fahavalo fa olona karary ny ramanjaka ny herim-pamoretana sy ny vidangana ny vidim-piainana hatrany ambanivohitra efa tena miatra makoditra ny fahantrany malagasy ary izany zavatra hita ankehitriny tsy karitra hoe diso fahavalo ny fitondrana raha tarafina amin'ireny fisehoana sy fanehoan-kevitra samihafa rehetritsika atao ao ireny andao rahantsika ity ampahany nalaina tamin'ny fanadiadiana izay nataon'ny Germain Akotondray tao amin'ny fandarana ahoana marina ho jerentsika sy rahantsika miaino melohany ampandrosoantsika ny vahiny voalohany amin'ity alina ity. Fakorontana ve no tadiavin'ny mpitondra raha fitondrana tena tsinjo vahoaka sy nanana ambopo ho an'ny tena fitavatany razana ny fitondrana Rajoely dia naina metraka izany atao hoe ambopo politika ka misoroka ny korontana mety hitranga eto amin'ny firenena inona moa no andavan'izy ireny fampiresahana mialohan'ny fotoana io mazava fa sesa aloha vao vahoaka dia hitantsika aza dia izy indray no mikasa ametraka korontana eto amin'ity firenena ity hitantsika tsara fa voatsela kozy ny farany herinandro teo ny mpitondra sy ny namany no namory olona teny Andoharary Fotsiteny tsy nisy nanakana fa nalalaka tsara no idina hatramin'ny sekoly mba ho betsaka ny mpanodrona namoaka vava mihitsy fa hoe mafy be ary tsy mbola resy ara-politika vao maheno azy hono ny adversaire dia mangovotra dia mipetraka ny fanontaniana hoe fa iza no adversaire ny fitondrana ity rariny raha ohatr'izao ny zavatra mitranga eto amin'ity firenena ity satria any amin'ny tsy mivonto no manaintaina ilay mpitondra fahantrano tsy fandriam-pahalemana kolikoly izay no fahalovana misy sy manjaka eto raha mpitondra tena ny fantoka ho an'ny fiainam-bahoaka i Rajoely dia ireo olana ny tainisaina ireo no tokony nataony mivalan-drano ankiloty araka ny lazainy sy ireharehan'io saingy mazava ho azy fa tsy ny fahantrana sy ny anohanana no adversairany fa olona karary ny ramanjaka ny herim-pamoretana sy ny fidangany vidim-piainana hatrany ambanivohitra any ny hita mantsy
de refesin'ireo dalo mihitsy Rajoelina. Andro vitsy nandalovany tany mora rany Kroma nampanantenana fa alamina tsy fandriam-pahalemana de nitrangana fakana-keriny ilay toerana. Tena hoe mandalo ramaka ka mainy tanany e. Refesiny mihitsy aseho ny olony ratsy mihitsy fa hoe aza ny tanàna treto na miteny aza ny mpitondra fa ametraka fandriam-pahalemana eto. Tahaka izany ihany koa ny vidim-piainana. Ireo no tokony ataony mivalan-drano ankiloty fa tsy olona te hirotsaka ho fidona filoham-pirenena. De azagaga isika raha saika hototofa ny tanimbaribe te tsy ambotro manjaka tahaka mitranga any talatany volon'ondro io satria tsy ny fahantrana sy ny anoanana no adversaire lay mpitondra fa olombelona. Izy afaka miriaria amina fiara iaka farany mitondra rikantole amin'ny helikoptera fa ny vahoaka ataony vidim-piainana mivalan-drano mihitsy mba tsy ilazana voambolana afa eto. Zay ny mahakasika niny fanadiadinana rahantsika teo iny fa ndao raisina avy hatrany ary ny vahiny amin'ity alina ity miarabanao Andriamatoa Marcel Ralainirina ary de misaotra anao manokana zahay nanaiky vahiny atao amin'ny Sahila zao amin'ity alina ity toko. Faly miarabanao Madame Lilia ary miaraba ihany koa ny mpanaraka sy tapaka n'izao fandarana sahia zao. Zava-dehibe le fahalasana de tonga zay zay koa maveny amin'ny lavitra de rehefa sainareo tonga eto zay de afaka miatrika ny fandarana ny tokony fampiresana. Mankasitraka tompoko reny zava-misy Andriamatoa Marcel rarahana foana ny eo anivon'ny fanoherana amin'izay hetsika rehetrarehetra ataony. Zay ny zavatra hitantsika teo voafaritra ny lalàna tsara nefa fa tena hoe tokony ho ataony ny aty anivon'ny fanoherana ilay atao hoe fanentanana ny fiainana ara-politika eo amin'ny firenena ilay hoe animation de la vie politique ary tokony ataony raha toy ihany koa reny ataony reny de ny hoe manentana ny vahoaka rehetra hiditra ao anatin'ny lisy-pifidianana ny magaga de zao. Lay fitondram-panjakana zay tokony anao an'le andraikitra tsy vitany hoe tsy manana finiavana anao an'le izy fa mbola mandrara ihany koa ny olona efa manao an'ilay asa eo amin'ny toerana zany. Ny tena mampalahelo anefa de zao malalaka be ry zareo sy ny pomba azy etsy ankilany manao zay tiany atao mihitsy amin'ny famorim-bahoaka hitantsika ny seho matetitetika ireny ka te hanontany hoe taoriana n'iny fanadihadiana jerentsika iny Andriamatoa Marcel iza marina ny tena fahavalon'ny fitondrana eto Madagasikara. Zany hoe raha ny marina zany ty fanjakana ty aloha de mandrara mandrenina ho ny teny bestileo zay. Raha zohina akaiky ny zavatra ataony ty fitondrana ty de tsy tia metraka fitoniana izy. Zany hoe fiasaram-bela tsy no laza izy hoe mitady fitoniana izy. Ao koa mba ho tonitsika fa izy tena manao atsinjay am'izay olona tsy mitovy hevitra aminy. Zay aloha ny zavatra resahana loatra eto. Raha ny zavatra nitranga ohatra hoe fiatsika ataon'ny pro-ravalomanana ohatra hoe teny amin'ny makrobe horilika reny vehivavy amam-behivavy reny sy ampahapirina taony fa tena fahasahiana fotsiny zao hoe izy ndray tokony hiaro le vahoaka zany izy ndray manakorotana zany hoe tokony ataony zany fandakana de ny hoe ny antony mpitandro filaminana de miaro andre loapefy zay ny tokony izy fa tsy hoe hanakana ny zavatra tokony mba ataon'ny olona ao ny makrobe horilika io. Zany tolona tao Madame Lilia zaho membre congrès hoe tamin'ny fotoana reny zaho olony MFM asotany MFM teo aho kabary teo nandry fotoana maharitra io makro io fa mouvement pacifique nataon'ny olona teo tsy zavatra vaky teo tsy zavatra korotana teo nandritry fotoana lava be kabatoko efatra taona ny antolona teo anatin'ny makro io tao fa tsy nisy zavatra nipika teo na ray aza ty iso nitarena hoe vakitrano tao na ray aza fa nandeha pilaminana nietsika teo ary efa nitondra olona zay teny amin'ny teny Ambojatsovo tamin'izay fotoana zay de nisakana mpitandro filaminana hoe miverenina reo de nentina niverina ny olona tao amin'ny makro nandalo an'iny nalakely iny de tonga teo makro be horika ny afarandry olona zay tikitra zany de hoe ny pomban-dravalomanana tsy mpanao an'izany zavatra tahaka an'izany hoe andeha hamaky trano andeha handra-pananan'olona fa reo fitondrana ty ane zay ny asa nataony teo zany hoe olona nanongam-panjakana ny akarany tamin'ny fitondrana aleo fitondrana zay toko mandeha niresaka ka rehefa nonga-panjakana izy zany hoe heriseritra ny akarany tao anatin'ny fanjakana io teo zany hoe basy eratsika na hitana 26 janvier reny
zavatra ain'olona be dia be naripaka tamin'ireny zany hoe nanaovana kitoza olona zay ny tena marimarina koa. Faharoa mbola sainy koa tona olona teny amin'ny 7 février reny zany hoe reny olo reny zany dia natonony fotsiny zao a nataony sorona ho faty fa zao manontany anao a izy amin'ireny olo reny momba rasampiasam-panjakana izy amin'olo reny momba nahazo fanampiana avy tany aminy fa sitraky aby 7 février dia modomanao ranomasom-boyeny izy modomanao tomateny dia tena tolona mitoy inona moa tolona toy zany eo fa zany hoe zay zavatra nataony zay a dia fandrebirebena vahoaka fotsiny ary fandrebirebena le olona maty fahatany le olona sy ny fianakaviany fa ty zavatra azo nefa raha ny marina tokony naraisiny andraikitra izy fanjakana mihitsy hoe reto olo reto ane iahy nahafaty any reto hoe tokony nataony hoe inona ndraiky zao raisiko mikasika ny olona vonoky reto zay ny tena marimarina koa ka iverenako le resaka hoe le fanjakana manao tsinjay amin'ny olona tsy mitohevitra aminy zany hoe fahatramy voalohany zany a io atsonjay nataony io tamin'ny président Ravalomanana io zay ne ny fomba nanonganana président Ravalomanana teto ary matahotra amin'ny président Ravalomanana iverena président Ravalomanana mampatahora ny zalahy io hoe sao de iverina président Ravalomanana de miezaka izy manao fomba rehetra manontolo hanakasakana itsika atao pro Ravalomanana fa zao zavatra mitranga na de fitsosika hoe fanapahana io resaka MBS amin'ny canal io ne henjany io satria voalohany zao izy le fanjakana miangatra hoe nahoana ny any amin'ny faritany tsy avela no sitrika izy sitraka ny vaovao maro lapy fa de le tanarivo ihany mihinana mahita an'izany vaovao maro lapy zany fa ny any amin'ny faritra tsy mahita an'izany de sakarana reo ondam-peo mpanotra mitendry zavatra marina sy avela hoeniny any velany ka io zavatra fihetsika ataony fanjakana ty a de efa taratry ny 2023 io averiko ny mandeha taratry ny 2023 zany hoe efa manomboka zany izy a manao tsonjay zany hoe ataony de fomba rehetra manontolo tsy afahantsika mihetsika fa ny président Ravalomanana mihetsika sy ny bomba antimo fa ny tian'ila kosa tsy manaiky amin'ny teny président Ravalomanana ndrey hoe ny zavatra rehetra misy farany ka atsika zany ny azo raisana am'ireny de hoe amiko a tsy fisiany demokrasia Madagasikara mazava reny zany hoe ambava fotsiny izy manao demokrasia ohatra hoe any amin'ny TVM izy a de marasa olona izy masapanotra izy fa eo ihany fa nisy akoatra zay tsy azonao atao mandiratra an'izay ohatra raha vao mitindry zavatra marina ao a any amin'ny Facebook ihany reo mpilaza vaovao amin'ny Facebook la zavatra marina samborona ho misetsika atao fotsiny de manambitra izy manao tsonjay mihitsy izy zany hoe reo le fanjakana mbola io mijoro le fanjakana 2009 de reo manatona azy io aby le olona niaraka tamin'izany fotoana zany mbola reo le maramila sy le niaraka tamin'ireny coup d'état reny mbola reo aby izy manodidina azy io azy de aloha tsara fa mamay zany nedritsika 2023 ary reo hoe atsika zany a miatrika ady mafy ty ady ataotsika amin'ny 2023 ty a tsy ady fotsiny hoe tamin'ny taloha de hoe ady amin'ny fahaleovantena fa ty ady amina mafy a zany hoe atsika zany miankina amin'ny 2023 ty ny fiainana malagasy rapitso apaka atsika ty de apaka ny mafia mararaka ny lalany mboany malagasy am'izao crise rehetra manontolo ho ianao hoe manao antsojay ozy izy ianao tena mizaka antsirany ainy sika fa nitsikaritry ny olona koa am'izao ndray Mato Marcel tena manomboka miteniteny foana miteniteny foana ny filoham-pirenena raha ny zavatra niseho hitantsika teny amin'ny tambazotra sy ny vaovao rehetra teny any tena loza aza de tena efa fiainana mihitsy le manao toky akamorana fampanantenana ny eo tsy tanteraka ny eo tonga ihany ny eo tsy tanteraka ny eo tonga ihany ary indraindray de anaovan'ny mpanao Facebook moa hoe aza omena micro fa zao de misy fampanantenana hafa tonga indray eo de santonana amin'izany ohatra le fampanantenana tany amin'ny fampelezakevitra tamin'izany fotoana zany valo ambin'ny folo sy roa arivo ny hoe ho averiko amin'ny malagasy avokoa ny tanin'ny malagasy tena ny andrandra mafy mihitsy ary be de be ny voafitaka tao anatin'izany hoe nifidy azy no zay zavatra niteneniny zay satria lokaloka natao an'Andriamatoa Andry Rajoelina zany tamin'ny fampelezakevitra fa ny zava misy ankehitriny Andriamatoa Marcel ary minao fa mara-baovao tsara ianao de zao ampolony anjatony aza ny olona mitaraina hoe tena bodoin'olo kafa ny tanin'izy ireo ohatrany toa tsy manam-pahefana tsy manan-kery akory ilay fitondranana mpanantena manoloana an'izany nisy fotoana niakatra teto aminay teto ny avy any Antanandrano niaran'izany zavatra zany voatsela nresaka teto ny avy any Ambodivona iaran'izany ihany koa ary de farany teo ny rahantsika na eny ny teny Ambodisy arivo commune Ambomanga Rova fa tena fitarainana makasika ny lasan'olona ny tany velomana sy ny ainana antaonany maro te antany ianao hoe raha valiana mahitsy be hoe mbola azo itokina sy inoteny ve ny mpitondra tahaka izany mbola azo saintsainina ve ny atanteraka zay zavatra mbola lazainy tsy ampanantenainy raha zany ny zavatra misy ankehitriny ny zavatra resahako
raha mikasika ny zavatra nyteneny président publique farany teo hoe zavatra mahamenatra zay na zay sana zavatra tsy de fasea masoandro satria ray aman-dreny miresaka io hoe zany ray aman-dreny zany lefa miresaka na miteny a de miheny ny olona ho enany zavatra ambarany de rehefa miresaka izy a de mangina ny olona fa misy zavatra tiano handrasana avy eny aminy de reny zavatra so tamin'ny teny Andoranampotoa reny zao a de zavatra tsy faseho masoandro ozy teo a fa sanatria latsy ny lera ataotsika hoe miteniteny fahatany teniteny foana ny président république zany hoe eti-po ve sa taitaitra fotony teo nahitan'ireny olona maromaro miorakoraka reny de mana fiteny tsy voahevitra ny président république hoe zany tsy fiteny nahoana hoe ny adversaire vao maheno ahy tsy rakamany zay ny zavatra manahirana mieritreritra zany hoe fa nahoana anao manao resakoatran'zany nefa anao filoham-pirenena dikan'zany zay le hoe filanakisa zay le fanaovana tsonjay zany hoe sy apetraka fitoniana zany zay le hoe tsy apetraka fitoniana izy mihitsy no miantso ady eo amin'le mpifaninana aminy nataony foana zany hatram'izay le hoe za tsy mety lany ahoana moa mahatonga azy hoe za tsy mety lany tany amin'ny fidiana 2018 rime ataotsika hoe mipetry zao a ohatra raisiko ohatra fotony de hoe ao ry Neymar ao ry Messi ao ry Mbappé professionnel aby zany rehefa manao bola la tsisy miteny hoe zay tsy misy mandresy fa nefa zany izy misy professionnel fa mahagaga mbola tsy manomboka ny baolina de efa miteny izy hoe za tsy misy mandresy zany hoe izany etehitra amina zavatra tsy mazava teo de iny tomponao nataony de zao ndray mbola miteny tsy misy lany ahoana moa ny alany azy tsy hoe ahoana fomba halany tapitra fampahazany le rangaty langy aby eny Madagasikara manontolo tsisy tany tsy voalaingany ary raha nylaingana fapony ty finjakana ty président Rajoelina tena hoe mamenoko tapo mameno camion hoe ny laingana fafo fotsiny de filaingana fa tsy zavatra tanteraka ny zany resabe fotsiny azo mitenena fotsiny hoe firesaka atsika mompadrimpalemana rehefa avy eo fa zavatra tena hoe grave be a naparatena tamin'ireny fotoana reny hoe hisy an'izao drone hisy katikaty mandeha amina tendrombohitra misy hélicoptère folo tonga de mangina ny dahalo izy reny zavatra reny tsika miteny tsaly ny olona matory anaty bozaka ny olona amin'ny alina anaty ady matory matahotra ny tory tanàna satria tafiny dahalo mandarobana amin'ny lalam-pirenena reny fa tsy mahita omby mihinan-kinahitra manahaka ny taloha reny tsony misy omby mihinahitra hoe amin'ny arabe iny de mba misy olomby momby zany mba mihinahitra amin'ny sisiny arabe tsisy tsony raha mandeha na fotoana hoe décembre novembre décembre reny fotoana fanetsana reny ahitanao amin'ireny mandeha amin'ny lalam-pirenena manoso ny olona aomby jery ty manoso ny olona manoso amin'ny aomby manoso amin'ny aomby zao tsika tsisy olo manoso amin'ny aomby tsony fa angady ny kapoko ny olona tena manahirana zany hoe lasa nitora fizalena ho an'ny olona zany fahatrana misy le fahalasan'ny omby te opératanany olona koa any ambanivohitra any zany hoe lasa nahandra tapoka ny gasy de ahoana moa ny olona tsy ravoravo-tanana ahoana moa ny olona tsy ho kivy satria le heriny te opératanany very zany hoe raha tsy maty ny ainy de very ny ombony zay zavatra ny trano de anao miresaka an'le hoe tany zay ne nanongana ny président valamana teo zay ny vosona teto zay ny nanaovana poga tsy foy teto hoe mandroso tany président valamanana fa tsika miteny zao mitaraina aby ny olona fa totorany tiarana ny tany totorany olona ny tany na andro na alina de mandeha ny camion tatitra tany zay zavatra misy perana zany hoe io zany le fanovanana perany tsy fanovanana perana fa tena hita hoe fialomana fotsiny zao famitehana firenena zavatra traka tamin'ny 2011 zay ne zavatra traka tamin'ny 2011 famitehana firenena fotsiny zao hoe fanjakana ara-dalàna fotsiny zao aongana amina basy de ny hoe ahoana ny amitehana ty firenena ty ary président Rajoelina no natao fitaovana hanao an'izay teto de mbola mitohy io izy reny tena maromaro koa famitehana firenena zay famitehana firenena fa sady hijanona eo am'izay lafiny politika zay ihany sika Andriamatoa Marcel zava-misy am'izao koa de izao commune maromaro eto Antananarivo sy ny manodidina no mitaraina fa tsy misitraka intsony ny vola tokony ho azy ireo amin'ny resaka tataon-ketra zany ary de
misy fiatraikany be zany satria lasa mampitarazoka n'lay fampandrosoany any fotony a eny anivon'ireny commune samy hafa ireny ny ben'ny tanàna Vetsiala Sora moa Andriamatoa Mirandriantsoa de tena nilaza mazava mihitsy hoe gedzay ny tahirim-bolam-panjakana ozy izy ny vola tokony isitrahanay a efa ho 5 volana zao antso-tsay hoe ianao fa manao ny fahitanao an'izany tsy karazana fanaovana ampimamba ve ka zay olona hoe manana andraikitra kanefa tsy miara-dia amin'ny fitondrana de atao a hiara-ny zavatra tahaka izany. Raha tsika mahita hatramin'izay Madame Lily fa reo olona nijadrany prison reo ny olona nilazany mariny ny adalandro am-panjakana zao nilazany hoe reto zao ndrava misy ary zao ndrava misy aty de nisamborona reo olo reo na ho anatsonjay reo olo reo de nampiterina any am-ponja ary zay rehetra olona ka mikitikitika manitsakitsaka ny bainy na mikitikitika ny momba azy de tsy maintsy tratran'izay raha matahora zay ary zay le problème be ny fitsarana sika am'teny zao madame zany le fitsarana zany tianao ny asany amampitsara azy tratran'le tsindry de voatery mandray fanapahan-kevitra mitsiaraka anetretin'ny fitsarana izy de moka valim-pitsarana zay mamotika fiainan'olona zay ndrafatra mitranga satria zay rehetra kely manapefana kely rehetra manontolo zao de manao tsinjay manao raha matahora ny fitsarana ary zay le manahirana be am'zosika am'teny zao zay mahatonga ny hoe mitaraina ny olona avy ny fitsarana tsy mitarariny mitaraina ny olona any amin'ny seritrehetra manontolo tsy mitarariny satria tratran'le tsindry ary zay le hoe tokony ampidirina tena lam-panorenana momba ny fitsarana sy momba ny tapika io satria io zany manahirana mieritreritra an'io hoe ny tapika atao fitaovana atao mpitondro zay fotonga eo mandrika atao fitaovana hanao tsinjay hanao raha matahora ny olona tsy mitovy hevitra aminy ny seky milaza hoe ny filoha rehetra manontolo tonga teo izy izy de nampiasa an'io fa tsy mariny zany nampiasa any tokoa fa ty tapahoatra aty ex président république zany ary raha hanambody amina mpitafilo isan'andro zay tany ombany de eny zay tany ombany de eny ana mba natsonjay nefa zany ex président république zany saripady zany sarobidy eo lasany afrikana satria firenena manontolo mihitsy ohatra fotsiny zao hoe taoriny président république ny ex président ny Zimbabwe reny io moa sy Mozambique reny non médiateur teto reny fa tena sarobidiny to zany zareo afrikana zany hoe ex président république zany zareo zavatra misy tany Côte d'Ivoire hoe ty ex président république fa tsy navany sonjay fa naberiny moramora ny fampiresaka izy olahy fa natona anaty firenena ty zareo ohatra ny hoe atao a Dakar le tao Sénégal hoe terrain vitany makisanina be zao de soatany amin'ny anarany Abdoulaye Wade zay le hoe ex président république zany saropa zany nefa amitsika eto sala amin'ny olona salantrala serizanela sala amin'ny olona tsisy fotony zany hoe ex président république zany ary fotonana ty manomboka manao any zay hoe zakany be raha sona miara teo koa izy ataon'olo an'izy hoe to zakany be zay zany le manahirana mieritreritra zavatra takan'izao satria zahay nandany an'izany teny Tsimba zaza momba ny sarta fe ny président république ex président république fa zao ny zavatra nisy de zao tsy ao anatiny zany hoe isaky mihetsika président république de raha hanambody izy sakanana ty sakanana ry zay tany ombany ny ex président république tsy zay ny fanarahana tamin'ny zavatra io fa misy sata manokana mifehy azy fa tsy zay tsy ao anatiny fa atao zay satria vokatra le hoe atahorana hoe tiranga ty raha miverina eto de mety ho fatsany mombany sikriny 2009 ka zay sorako président Rabamanana fatra amitsika zao président Rabamanana tena miperaka le homme d'état tsy mbola nibokatra am'zao ina ny fandeha secret 2009 fa iny secret 2009 iny zavatra hita hoe iny miala any le fanonganam-panjakana hita hoe iny mandeha miala any mihitsy ohatra zao mandehanany fatra am'zao maresaretsaka an'io izy ary be ny saka azy saka lehilahy ny mpanao gazety mba nitady ny heviny fa tsy nilazy izy hatra amitsika am'teny zao zay le hoe tena olona homme d'état io président Rabamanana ary zay tekisako azy ka ohatran'izay zavatra misy madame Lily hoe atsonjay atao zany hoe filana vaniny filana kisa amin'ny olona tsy mitevitra aminy taletan'izao fanjakana zao zany zay ary ianao zany raha vao miseho azo mitsekera azy ka ananihirika de fa atao de fo hamelezana zay zany le fandehany zany hoe tsisy démocratie zany eto mazava fa avelany teniteny amina radio ohatran'izao de mifehy ao anao zany de sy vitany am'izay ny aminao fa nao any hevitra tsy avelany ohatra fotsiny miteny anao hoe zavatra seho tamin'ny anafarany teo le fahitana le hoe
manao hetsika ny pombary de zay hoe mandrara aman-drenina mandrara izy fa manao izy zay ny tena maromarona koa de ave izy manao ny atao zay tiany atao fa ny olona sakanany tsy avelany hanao bakeo zavatra mitranga za miteny anao madame Lily ny olona rehetra manontolo efa tonga saina mahara-baovao ny olona io amy resaka aminao mahara-baovao ny olona any amy faritra rehetra manontolo anao ne milaza hoe tsy mandeha ny anao zao mieno mijery télé de hoe niany télé-panjakana ny tena betsakany ohatra hoe raha mijery TVM anao mahitana TV plus raha mijery TV plus anao mety mahita koa na Viva fa reo ihany no any fanjakana reo fa ny olona mieno radio Bosco any faritra any Don Bosco ny olona any olo mahita vaovao manaka Facebook ny olona zany tao ny olona mahara-baovao ny olona any ary fantatry ny olona hoe ny fandehan'ny zava-misy aty amin'ny fohy be ty Antananarivo aty fantatry ny olona any faritany any na de severanao ienao ny tia zany olona hoe meno mibesa meno fandarana hafa maraka vaovao ny olona ka zay mahatonga any miteny hoe sarotra ny eritreretana mihitsy hoe zao fanjakana zao hanao DJ mitoro mbola bereky foana zay sarotra fa ny président radio tokony ionona izy tokony mba ionona am'izay izy hoe be zay vitako zay mionona am'izay farony izy fa zao fiteraka ny fahatsaralala zao ne madame Lily no vokatry ny lainge vokatry ny lainge zao dirana fahatsaralala amitsika zao satria firenena mpandainga zay zany tena maromarona koa zay zany niaina atsika eto lainga de ny lainga asika ny fatorany lainga atsika iaro miteny aminao hoe namparatena usine zay manakara io hanaoana usine fanaovan'io fanaovana jus voankazo tsisy an'izany eny eo manakara ao fa ny zavatra mitranga ao de zao usine vita ao ngamba de usine ny mpangalatra usine ny mpangataka zay moa ko niperany naorona ery Madagasikara zany hoe raha sahinao mangalatra de misy fitadiavana asa zany hoe mangalatra de misy mandray zay fa zao problema raha masahy mangalatra anao de mangalatra naikatra anao faty rehefa tsy afaka mangalatra anao mangataka rehefa menatra ny mangataka anao mangalatra zay le asa hitatsika miteny zao de miaina am'izay zany ny olona ny ankamaroan'ny olona mafy miresaka an'izay ihany sika de tena ivadika kely resaka toe-karena Andriamatoa Marcel saika ny sehatra rehetra Madagasikara moa de voakasika izay fahantrana lalina zay matsikaiky ihany meno an'le hoe rehefa tsy mangataka de mangalatra tena zany no lasa fiainan'ny olona ankehitriny de ity zavatra ity raha misy angamba ny faritra tena hoe nieritreretina teto Madagasikara hoe atao hoe mba manana ny ambiampy indrindra amin'ny resaka arabola de tany amin'iny faritra avaratra faritra Savahiny amin'ny resaka famokarana lavanila satria de tena sady mampiroborobo ny toe-karen'ny firenena izy ireny no mampandroso ny fivelomany tsirairay avy ihany koa zava-misy de izao tena efa mivoaka tao anaty fanginana izy ireo misy moa ilay vovonana antsoina hoe SOS Vanille zay nanome 2.7 oran'ny fanjakana malagasy izy ireo hoe mangataka avy hatrany ny isian'ny dinika mahakasika ny resaka lavanila eto Madagasikara fa indrindra ihany koa hoe tiany zareo ary takiny zareo ny anafoanana ilay filakevim-pirenena momba ny lavanila izay mametra ny vidin'ny lavanila ho 10,7 ariary monja io famerana io tena ntsipahan'izy ireo ao anatin'izany de te antany ianao hoe any aminareo zany zao nampanantenaina ny orinasa anao jus tsy misy ho ianao fa ny orinasa mpangataka sy mpangalatra ny any zao koa ty hatrany amin'ny sehatry ny lavanila de davina giazana hatramin'ny vidin'ny lavanila ary raha mijery ny sonian'ireo olona maromaro tao anatin'ilay vovonana SOS Vanille de tena hita hoe ny mpisehatra rehetra mihitsy nefa miara mitambatra manome an'izay ultimatum 2.7 ora ny fanjakana malagasy zay ho anao manokana aiza no fahitanao ny fomba andrefesana an'ireto mpitondro reto amin'izay lafiny izay indray hoe hatrany amin'ilay faritra everitsika tsy tokony voakasiky ny fahantrana lalina ary zany ankehitriny efa mitaraina sy manome fe-potoana ho azy ireo toe-karena efa tena potika ny toe-karentsika potika sosalitsika vokatry ny toe-karena potika ane zao mampahatra atsika reo de ilikilika any amin'ny ady any Ukraine ilikilika any amin'ny ady any reka Covid-19 zay le ahiditra any le fahatrana zay zany zavatra mitranga anao matraka lavanila any amin'ny faritra Manakara iny koa de mpanao vanila any misy mamboly vanila koa ny amina iny faritra tsy motsinana an'iny mamboly vanila ny olona any sambo tratran'izao zavatra mahazo ny anay zao iny faritra iny zao ohatra fotsiny rehefa tonga ny campagne na siropla na vanila de misetoka kely ny olona zany hoe misy vola zany mba miaina ny olona
indrindra moa fotoana ny iben'ny reny amin'ny fotoana ny oktobra novambra reny de tena afaka miaina ny olona ary be de be zany ny faritra Madagasikara tonga any mivarotra ny aminay iny faritra Manakara iny ny makazo Vangainjano iny tonga tambarotra midy satria manambola ny olona any am'zay fotoana satria miakatra ny sobola miakatra ny vanila zay zavatra mitranga de rariny zany ny olona reo mpisetra vanila reo raha hitaraina satria tena efa misaika koditra le zavatra fiainany hoe ity mba fiainany tiany mba fidiram-bolany potika eo anaty fotoana foy rehefa nisy zao fitorana zao zay indrindra ohatra namparatena any teo namparatena zavatra goavana be izy ho an'ny olona tany zany hoe nanao lela mamy izy azahoana ny olona tany hoe hividy anazy le olona de niroboka ny olona azay aby na vo ny olona rehetra manontolo tratran'zay lela mamy zay de niroboka ny olona nifidy azy de rehefa tonga tokoa ny tena tokoa de tsy vita le ndraiky sana le zavatra namparatena iny zavatra hafa mipotra de peny miresaka hoe misy manao mpimamby io zay zavatra isoperany fa ny zavatra resana zao izy be de be ny reo solombabaoaka namoaka anaran'olona mikasika ny zavatra mitranga zay de reo olo reo zay tsy mpanao lavanilina ty mitapony ty reo no zany reo no mihinana ny mamy mikoka ny mamy milelaka ny matsiro fa ny ery ambany ery zany le mpamboly vanila mizaka antirany ainany ary zay mahatonga zareo matetika tsy miteny hoe le zavatra ambolenay kosa izy no mamono anay le vanila amboleny kosa no mahafaty anazy de zay ke tsy amboly vanila zao neny aminay fa tsy ohatran'izany mihitsy zay tsy amboly vanila zay ireo mamboly vanila nay tadovonony olona rehefa miambona azy satria misy fotoana le manakapainga zany samy hafa satra rehefa masaka ry sany mbola tsy masaka rehefa ampiarahana le izy de tsy mahazo raha vomivaritra anao de lasa voan'ny lamandy rofona ny vanila anao de ampitirana fourrière sisisisa ampitirana ino zany lazana azy zay zany zavatra mitsoperany ka eo zany problema nefa mamboly vanila de atsika miteny zao ny mpisetra vanila manontolo mitaraina satria izy vavanataony io any tazonany lohana azy satria zay ninany olona taminazy teo ka président république zany fatorana taony izy io de avelao hoe avelao izy hatreny raha sakiny eo mba saky azy ny avaratra de izy hatreny raha sakiny eo tamin'iny zay ny tadiavony ela be zay ne hoe nilangy io toy ny salaka ihany falao ihany zay zavatra misy fa ny olona zao misetratra manontolo de fa tratran'izay hoe tena ny ain-dehibe ny toe-karena sy ny firana misy zao no efa voatanteraka hoe ina ny tsaboana an'izay ina ny tokony atao miandro fitianina atsika tena potika tanteraka ny toe-karena marina mihitsy ny resahanao teo ary miresaka toe-karena sika de tsaroko tsara tamin'ny fotoan'androny anisany nanakianana be ny filoha maro karavalomanana ny hoe ny lalana ve azo hoaniny ny lalana tsy azo hoanina no kianina nefa de ratsika manaiky nefa amina kilometatra maro any anarivo ny kilometatra maro no vitan'ny filoha ravalomanana fonina teo amin'ny fitondrana azy de ny zava-misy am'izao de raha misy ny zatra mampimenimena ny olona indrindra Andriamatoa Marcel ianao moa manaraka n'iny RN7 iny zany rehefa mandeha mody na miakatra aty Antananarivo fa tsy hitako tsony zay lalana tsy hitaraina ny olona eto Madagasikara raha iresaka fotsiny zao commune Antananarivo renivohitra misy sary vazovazo zay lefa nanamana tao amin'ny Facebook tao hoe eo alohan'ny lapan'ny tanàna aza misy lavaka be simba ny lalana de hoy ny olona ty ve le tonga amin'ny fitenenana hoe ambany maso tsy hita fa de tena potika avokoa ny lalana rehetrarehetra amin'ny faritra maro eto Madagasikara voaingana kely nisy an'ilay camion vadika amin'ny lalam-pirenena faharoa iny no ny aratsiany lalana manampitrotra kokoa nefa avy eo ny andro moranandro moa zany hitantsika ny lalana tao be enjy voatapaka voaingana kely zany rehetrarehetra zany de tena ohatrany hoe mampikatso an'ilay lalan-drano toe-karen'ny Madagasikara zany hoe am'izao fotoana zao tonga saina zany ny olona hoe ay ve zava-dehibe tokoa ny lalana ary azo hoanina ihany ka izany ve le lalana te antany ianao hoe ianao manokana ve mahita hoe miakorde manome lanja sy lara-pameana an'izany resaka lalana zany ny fitondrana raha ampitahina amin'ny misy foto-drafitr'asa be dehibe nge alefany am'izao ny hôpitaly kianja manara-penitra sy ny sisa aiza ho aiza ny fahitanao ny fahaizan'ity fitondrana ity nijeran'izay lara-pameana zay ny aho zany mikasika an'io resaka lalana io sa zao eto Antananarivo tena mahita mihitsy aho fa tena lavitry ny Antananarivo taloha sao hoe zao hoe ny afaran'ny Antananarivo ty zao hoe zany no sisan'ny naperaky ny mpitondra eto
ho anjaran'ny taninarivo ty hoe iony anareo a de zay fanarahanareo fa de mampalahelo miererany hoe zay tany ombano Tananarivo a lavakapy ary tena za zao ry akaiky ny mandeha-pasakarana ry a tena misy camion avy aty Kadimboka misy sprinter avy aty Fasakarana de le sprinter tsy hilatsaka anatin'ny labaka be ao de le camion nefa hifanena aminy ohatran'izao de tsy nety izy fa tena tajirika fotsiny le sprinter tokona fotsiny eo izy de nagola zany le camion misisia nefa le camion zany efa tia misisiny ety zany hoe sy tia niva tômobily ao zany amy labaka be ao tena ohatran'izany zany hoe efa samby mahita aby zany ny mason'ny olona fa ty Tananarivo tya potika manahaka an'ty karena era Madagasikara zay zany ty zany taratra Tananarivo any taratra ty Madagasikara ty io zany ataon'ny Tananarivo eto de ahoana ny any faritany samy tsika mieritreritra zay zavatra misy sara mandinika ny nataon'ny président Ravalomanana tena tsy mba adiniko mbola averiko foana navitany io Vohiparary io iamako bevoizy amin'ny lalany loatra zay izy fa io Vohiparary io ane nanomboka eo ny fanamboarany lalany io mahazo makany manakary iny vohipeno iny ary mino fa vita zany vangainjano iny la mbola tsy président Ravalomanana any Horotaveo mametin'izany zay programme ny azy fa nitapahana tapanongana-panjakana teo a de nipotehina zay zavatra nitranga zay de rafana izy zay zavatra misy ny lalana ny fiainan'ny olona satria ny olona de efa misy zany hoe ny lalana io zany rehefa tsara ny lalana io a de miena ny frais miena ny fipotoana andehananao fotoana vonjenao zany a tena tonga ara-dalàna misy anao satria ohatra hoe miala manakarana zao a any amy telotolakandro de mety aby Tananarivo aty na amy raina amy roa maraina fa zao lay raha miala manakara amy telo a amy sivy any amy sivy sasany votany ty Tananarivo aty miantony izy lalana io zany de eny an-dalana zany a mireraka koa anao a de zay nitahaly koa manao ny ataony sy ny sandrim-pahalemana de isaorako amy président Ravalomanana fa na lala makany dekoiny izy aby nanao io mahazo ny toliary iny zay ny zavatra lehibe fahatsiarovana ho azy zay fa azo afantakara zao zany a de nataony kotoatoa ny lalana sady tsy manamboatra izy a tsy mamboatra izy a no tsy mamboatra ny simba izy a no tsy manorona vaovao zay zany no ataony de hitatsika raha mahita zany fa taraina foana any le entrepreneur reny tsy azo le karamany tsy voalohany volany tsika zay zany nataony fanjakana aiza zany le fera nasitiny zany le vola nampiasantaiza le vola nefa vola tsy maka tokony alefa amy tokony misy azy any a alefany any a zay asa le pandraraha ty a mizaka ny vokany zay de mitarainy le olo reo milahitra foana eny amin'ny ministerany travaux publics eny fa tsy mita rariny makany amy président tsy mita rariny makany amy primature tsy mita rariny de sahala mivolala voatango le olona ina moa ny ataonao ny fanjakana no manana fahefana eto ny volanao tazony fanjakana de ranomasina mipatrapatraka reny olo reny malahelo ny olona be ny mikiatra be ny azo-pahoriana noho le zavatra misy zay ka zay zany izy hoe sa zany a zay no nahafantarana ny président Ravalomanana de ny lalana de zao zany a samby tianao lalana aby ny olona malala hoe kai ny lalana ty a hoanina marina lalanatika ilaina marina zao ohatra iaratsika mahita zao zany ya mahafinaritra ny resaka fa farany sisa angambany satria efa mandeha ny fotoana tiako atsidika kely efa nyresahanao teo ihany le resaka tsy fandriam-pahalemana fa tena manampitrotraka be mantsy amin'ilay fanararaotany mpanao ny asa ratsy ny fisiany io lalana ratsy io zany amin'izao fotoana zao manome vahana azy ireo ahafahany manao ny asa ratsiny a voaingana no farany herinandro teo raha tsy diso any nisy an'ilay fanafiana tamina taxi brosy andeha azo any Toliara ary vola telo tapitrisa miaraka amina finday maromaro no lasa tamin'izany fotoana zany a tena mahamenatra ary mbola tsy fahita ao anatin'ny 80 taona hoe hatramin'ny mpiandro faty aza tany Fianaratsoa de notafiany dahalo angalana ny faodranomaso ary tena aty satria de nisy ny ainana fohy anankiroa no maty tamin'ireo dahalo ary anankiray ny teo anivon'ny fokon'olona zany a ripaka tao anaty fahoriana zany zavatra zany a tany Vangaindrano Ampataka telo mianaka nisy nanafika ary de novonona tamin'ny fomba feno abibiana moa zany lay renim-pianakaviana fa lay rainy sy le zanany mbola tsaboina mafy no niratra mahazo azy ireo amin'izao fotoana izao a
etsy ambo miadan'Andramasina etsy akaiky etsy aza mpianatra andeha ody akavatsy any ambanivohitra no nitafian-dalo tao de fokon'olona no namonjy azy tsy mahatsiaro tena mitondra azy any amin'ny dokotera tena hoe mampiorokoditra zay tany alehanao rehetrarehetra naiza zany ny tsy fandriam-pahalemana mety azo eritreretina ve hoe mety mbola misy paikady ho azon'izao fitondran'izao entina iadina amin'ny fandriam-pahalemana ary te-hanontany ianao koa hoe ho anao manokana inona no mety vahaolana ho an'ity tsy fandriam-pahalemana tsisy fiafarana eto Madagasikara ty. Miala tsiny raha ohatra miverina foana aho makany amin'ny président Ravalomanana ny resakako. Tamin'ny fitondran'ny président Ravalomanana dia nanomboka ny dahalo iny nanomboka ny hena ny dahalo. Zany hoe efa nanomboka miaraka andro aomby raha iroa ny olona. Nanomboka mahazavona dia vidy aomby. Dia nanomboka ny hary ny olona tamin'ny fitondrany. Ary zay zany nahatonga ny fiainan'ny tantsasy ny fiainan'ny olona nanomboka niakatra. Tamin'ny fotoana zay. Dia rehefa ny dahalo sy ny mpanao rasany nanomboka hoe mety efa tsy fivelomanana taona dia tsy nangalatra tsony ny ankamaroan'ny olona tsy fantatra hoe niakatra le fiainana fa mahatonga ny mangalatra sahirana ary manontaniana ho an'ny ngamba raha toa hoe raha mba misy atsika atao hoe jereo anontany io le pénitentiaire io hoe firy ny gadra mity zato isan'andro raha Madagasikara amin'ny ministère fa tena be dia be ny olona mangara-boty aby io noana aleo maty rapitsy zay maty androany dia manao fona ny olona fahatrana zay fahatrana zay miteraka ny tsy fandriam-pahalemana dia ny aparano mpitandro filaminana miezaka miaro ny vahoaka sy ny fananany dia tapotra ny endreo dahalo koa taperina vonoana zay na mahatonga nanteny hoe mifamono ny mpitandro filaminana sy ny dahalo zany hoe dahalo mamono mpitandro filaminana da filaminana mamono dahalo zay zavatra mitranga dia ny dahalo ndray mamono ny tompon'omby sy ny vahoaka sy ny fokon'olona dia hena nefa idian'io hena idian'ny dahalo sy ny fokon'olona miaraka amin'ny mpitandro filaminana resaka hena satria ny omby rehefa maty vadia hena famonoana io dia hatramin'izao mbola tsy nahitana fandakana vahaolana io mikasika an'io aomby io hoe nahoana ny aomby mitondra fahatolona foana rehefa misy fanafiana miafara fahatolona raha tsy maty mpitandro filaminana maty ny tompon'omby maty ny dahalo zay zany zavatra misoperana hena no idiana tamin'ny andro Ravalomanana nefa ny hena satria tamin'ny andro Ravalomanana ny hena ny kolikoly tamin'ny président Ravalomanana ny sian'izany hoe anao manao examen dia ny fahaizanao no malasa mpiasa-patakalana anao fa tsy kolikoly zany tsy niteny kolikoly tamin'ny andro président Ravalomanana zany ary zay nahatonga ny fiainan'ny olona nefa tsara ary tamin'ny andro président Ravalomanana tsy nisy zany hoe ny azo lefa kary dia peny hitsy mifidy hoe anao habako anao ohatran'izao anao ka harobako président Ravalomanana tsy nanao an'izany zay zany nampiavaka ny président Ravalomanana ary zay nanahirana ny olona le mpanao tsin-dalana tapana lasa olo ty Madagasikara teto natonga ny kolokolo zavatra maro be hono zay tsy ampahany ny ainana hoe ny olona ninona vary malalaka tsara ninona vary tamin'ny 300 kilao ny aina ny olona 300 kapoka azafady 300 amin'ny kapoka ny aina ny olona fa tsika miteny zao lizy vao niongana président Ravalomanana tonga dia any amin'ny 900 kapoka ny vary arivo tsika miteny zao zany hoe nanomboka nahazo sirika ny mpidirika nomboka nahazo sirika le mpanao feretra manontolo nahazo vahana satria zay nanohanany ny le coup d'état teo ane ampahanjalahy zany hoe zao ny tambony mba zavatra diavana eny aminao dia lasa manao pimamba hoe manao pimamba président Ravalomanana sy raha be natao Ravalomanana président Ravalomanana pimamba be ny rehetra manontolo raha ohatra hoe zay ny idanany vaoaka zay zavatra mahazo atsika zao zay ny zavatra misy fa natao fotsiny hoentina hanonganam-panjakana le zavatra fa tsy hoe inona ny tena fotsiny ny olana inona ny tena natokany hoe nanonganam-panjakana tamin'ny 2009 dia zay tsy fandriam-pahalemana zay iainantsika zao zany vokatsy ny fahatran'ny olona mampeneny maro ny olona madame Lily hoe ny olona mihina sakafo manao sakafo mondoro atsika miteny zao ny olona zany hoe hariva ihany vao mihina-kanina ny hanina hariva iny sady miatoko ny atoandro iny miatoko ny alina zay ny fiainany gasika miteny zao mihina tapakibo dia raha mba mihina-kena izy mamonjy zavatra matsirosiro dia jumbo ny solon-kena jumbo sina jumbo ny traka dia mba manimanitra matsirosiro dia zay zany no solon-kena zany hoe tsy mahita hena tsony ny gasy tsy mahavita hena tsony noho ny fahatrano fijaliana vokatry zao fototrana zao zany teraka an'izany zao atraka problème am'trabe be dia be zao
ka zay mahatonga any miteny hoe fahatran'ny olona miteraka an'izao ary zao zavatra hoe ahoana ny mahany fanjakana an'izao problème mitranga zao fa ny any ambanivohitra any eny manodao tanàna mihitsy be ny tanàna haolo e tsy tsony any omby anganarina zay mahatonga ny olona manao kidinapinina io e resaka be fotsiny le hoe mihena ny dahalo sy mihena ny dahalo fa ny dahalo nanova zavatra hafa natao ndray satria ny omby efa tsisy selazeko zay mandana milalam-pirenena fa tsy mety omby mihinan-kina kahitra manakany amina rabe fa misy omby motra anao tsisy tsony mangina sa manany omby tsony ny olona nanaty vala fa tsisy tainy omby tsony atao zerika fa lany ny omby de lany zany ny omby a de manao kidinapinina koa izy io zavatra be de be ataony io a efa tsy zavatra atao tsony io de mitady zavatra hafa lay tao ino nefa ala mitady vola de zay zavatra nefa zay de zavatra mitady filaminana hanao an'izay nefa zao mpitady filaminana ampanaovana zavatra hafa Antananarivo eto ro borivory eto sy ambona ny président Rabarmana sy ny time sy ny mpanotra eto nasa taony fa tsy makany amin'ny ambanivohitra any hoe zao zavatra misy perany any amin'ny faritra fa ny olona mizaka antiranena tsony amitsika mitendo zay zany resana mikasika an'izay fa fahatrana miteraka an'izay madame Lilia ary ny fahorian'ny olona tafahota loatra de izy mangaratra io ne fata mety ho maty voka otrano izy a mitady hanina ao an-janany mafiny zany hoe mitarena ny zanaka otrano no ana baba no ana mama tina ny ataonao hotera voka ataonao tady ohatra ahitana sakafo ty mitady sakafo voka an'iny tady angaratra le mety zavatr'olona any de mangaratra de haniny de vono'ny olona any izy efa be ny olona hoe matory otrano hoe tsy manana vilany tsony vilany raiky iny ohatraniny sasany fa tsy manana vilany anakiro tsony vilany raiky iny masaka ny laoka de nahoana de avao de afindra de nahoana koa ny vary fa lany lamidy satra rehefa tsy zavatra andaovana ohatrano koa tsisy vola tsony ny olona de efa mikidoro koa bataina amidy mikidoro de matory amin'ny farafara amidy de kidoro ampidirina ambany de matory ambany fifianany oatra zany iny olona tsy ny olona tsony ny ataony vokatra ny fahatrana de zay mahatonga ana miteny foana hoe mafy ny adetratsika amin'ny 2023 io fa io zavatra tena hoe ny olona zany a samy tokony atsapa-tena atsika fa iama io radio président radio mizaravary io tena avy mitadiavako azy io mandeha atsy mizaravary amina vilia mizaravary amina tokony matony kony raiky io 50 kilo tokony zareny amin'io mba misy vola koa zarainy raha misy hena tokony zara hena koa izy zao ny antony ny olona zany zao a efa saina mitady harapaka fa tsy midika ny olona hoe nomenao hanina ny olona ka verinao hoe vidy anao hany masaka iny tsy tiany tsony ny olona ao manakara marako momba fandriampahalemana zay momba zay resaka zavatra zay madame Lilia zay nanana parapolitika henjana be ta manakara tao a rehefa maresaka izy de hoe zay tany foko tany andreseko ohatra meko omby anakiray zay mahazo vato be indrindra meko omby roa telo de fanina ny foko tany vala ambin'ny folo manakara de mahazo vato be be izy satria fanina hinana omby hinana hena de rehefa tapitra tonga ny adinay satria kiba olona ihany io tonga ny ady tapitra namera teo nazavainy amin'ny olona ny marina io hena io omby omeny anareo fa tia hena 20 gramma be 10 gramma be ivitanareo anazy zany hoe tsapany zany fa tsy mpihina-kena nareo de meko tabatabazako hena de aby ny olona tsy maintsy hividy anazy fa ino zavatra ataony tany fokotany misy nareo manontany nareo hatram'izay latsanty eto zay fina zavatra ny superany vidy namera teo iny nambitamby hena ny olona omby io fa tsy mifidy anazy ny olona 4e portion zany kantany tany manakara valena satria natsapa ny olona hoe tabatabasa amina hena tokoa nay de heverina hividy azy fa ny olona efa tonga saina ty toraka zay koa izy hoe na omenao vary io haniny olona ny vary fatany hoe variny io tsy raha vola tany aposinao io tsy raha vola tany aposiny président république akory io fatany hoe volany volam-bahoaka io de haniny raha mbola misy de lefaso koa aby any ozy ny olona hoaninay fa nay sahirana fa rehefa ampidianana eo tsika mahita azy zay no azoko resana mankasitraka monsieur Marcel nafinaritra ny resaresaka teto voafehan'ny fotoana moa tsika fa mbola betsaka ny tianambara antenaina fa tsy farany ihany koa ty fa mbola betsaka ny ahafahantsika miresaka ato anaty fandarana manaraka fa de ankasitrahana isaorana ianao nanay ko vahiny tamin'ity alinay ity iny ihany koa moa no anakatonantsika ny tapany voalohany dia misy fanadihadiana ho arahantsika ao aorian'izay kosa de hiakatra eto avy hatrany ny vahiny faharoa sady farany amin'izao alina izao. Ny rindram-baiko na ny logiciel ampiasainy sehoany mihitsy no tokony hanaovana fitsirihana na audit voalohany fa tsy ny fichier elektronika hoy ny solombavambahoaka Mamy Rabenirina. Ary tokony andry amin'ny farany volana May izay fotoana hifarana ny fandratananarina anaty lisy mpifidianana ihany koa ny avy eo anivon'ny sehoany vao miroso amin'ny fanaovana fitsirihana. Tsy ho vita ao anatin'ny andro vitsivitsy ny fanaovana fitsirihana ireo fichier maro eo ampelantanan'ny sehoany raha nambaran'ity solombavambahoaka ity hatrany.
mampana ny tsy fananana ny seni an'ilay fahaleovatena ny fanatanterahana ny asany ary atrena mpiandohana de efa napetraka foana zay fanahiny zay kanefa moa mikiry ny seni manao an'le izy a ny antokotiako Madagasikara amina mantoko politika vonona hiatrika fifidianana azy de manaraka akaiky ny zavatra ataon'ny seni mba tsy isiny tsy fitovikevitra ao anatin'lay fomba fiteny rehetrarehetra de nametraka reserve izahay ny amin'ny hoe amin'ny lafiny teknika tena anaraka an'io akaiky ny antokotiako Madagasikara amin'ny lafiny politika kosa mametraka ny reserve rehetra zay satria aminay zany fitsiriana zany tsy vita ao anatin'ny ray andro na ny roa andro na herinandro fotsiny faharoa tsy tokony atao zany raha mbola misokatra lisy mpifidianana fa tokony efa mifarana mihitsy ny fanoratana anaran'mpifidy any vao miditra am'izany dingan'ny fitsiriana zany fa inona moa ny audity azonao atao raha zavatra asa mbola mandeha no atao io nge na any amin'ny fitantanandrara fitantanana rabola zay tsy misy audity mandeha alohan'ny fiafaran'ny exercice zany nge efa mikatona ny exercice anankiray vao mandeha ny audity nilaza ihany koa ity solombambahoaka ity fampanatrika fotsiny ihany OIF fa mandritry ity fitsiriana ity fa tsy izy akory no anao zay fitsiriana izay tao anatin'ilay fanasana de toy ny milaza hoe manasa ny seni fa ny OIF no anao an'le fitsiriana raha ny feo voarainay nefa de ny OIF koa milaza hoe ny OIF nasaina fotsiny hanatrika an'le izy zany zavatra rehetrarehetra zany de nampametra-panontaniana hoe inona no ambadika zany fahasamihafana ao anatin'ilay fifampiresahana zany ny fomba fiasan'ny seni mihitsy no efa mampanahitra any amboalohany ka mila fanovana nanamafy moa nisy olombambahoaka Mamy Rabenirina fa manara-matso akaiky eo amin'ny lafiny teknika amin'ny fomba fiasan'ity vomera misana fifidianana ity ny avy eo anivon'ny antokotiako Madagasikara andray ny vahiny faharosady farany amin'ity ala ity indray ary isika dia tsy izy akory fa zareo avy eo anivon'ny HPR na ny hetsika pro Ravalomanana ary misolo tena azy ireo nyty ala ity raha zana tarafina Justine faly mandray anao tonga soma tsara ato anatin'ny plateau any Sailas zao Ramatoa Justine. Ya de faly mandray anareo ihany koa de misaotra anareo ato amin'ny MBS nandray anay avy eo amin'ny HPR. Ja, tsara tsy idiko kely ihany ho an'izay tsy mahalala moa fa nisy fotoana ihany ny HPR vahintsika teto fa zao ianao no vahininay voalohany de afaka fitinao kely vetivety aloha ho an'izay mbola tsy mahalala. Ya, ny atao hoe HPR tsara mihitsy efa notaniana Madame Lily zay. Ny atao HPR aloha dia hetsika pro Ravalomanana. Zany hoe manaradia ny Flora Ravalomanana izy zany. Izy io zany fikambanana vao natsangana izy io vao najoro tamin'ny volana août 2022 de manana tanjona moa izy de izy koa manana ny lalàna mifeana azy de ny tanjona moa zany de metraka ny Flora Ravalomanana eo amin'ny fitondrana indray de zay ngamba lolo ny ambako vangony. Ya, mazava zay te hiresaka kely ihany satria anisany hitanay hoe miditra an-tsehatra be dia be ianareo eo amin'ny fanentanana ny olona indrindra hiditra ao anatin'ny lisy-pifidianana toa milatsaka eny fotony mihitsy ianareo manao ny fanentanana sy ny sisa ao anatin'izany satria hita hoe tena mandray andraikitra mivantana te an-tany aho hoe anisany nazona fanakianana be ny rafitra seni amin'ny hoe azo hitokiana ve hoe io rafitra io no hikarakara fifidianana madio marina ekeny rehetra ny solombavambahoaka Mamy Rabenirina moa tao anaty fanadihadinana raha antsika teo efa niresaka izy hoe tsy manana fahaleovan-tena ity rafitra ity ary de sarotra ny anantenana an'izany zavatra zany. Te anontany ianareo anivon'ny HPR manokana hoe ianareo hoe mahazo antoka n'ity rafitra ity manahoana ny fahitanareo azy ny eo anivon'izany senizany raha teo hampiantso ny faha-efatra amby roapolo volana Marsa hampiantso ny ratsamangaika sy ny antoko politika rehetrarehetra inona ny mety ho vokatra azo eritreretana aorianan'izany fampitoniana ampiantsoany seni zany. Ya, ny HPR zany de anisan'ny mandray anjara betsaka tokoa aloha amin'le fidinana fotony zany mampirisika ny olona andray anjara amin'le fifidianana. De anisan'ny takianay HPR zany ny andravana ny seni io aloha voalohany indrindra sy ny ACC. Satria zany ny zavatra hitanay de zavatra tsy madio ny ao satria volomboasary daholo ny hitanay HPR ao anatiny io. De zay zany anisan'ny mangataka ny fikaonan-doam-pirenena moa zany zay
amin'io resaka fifidianana io de natravana ny seni zany aloha zany nitanjona anay hoe ravaina mihitsy ny seni sy ny ACC de soloina mihitsy ireo volomboasary be da be ireo de ny HPR moa zany de anisany manara-maso akaiky ny fifidianana ary tsy anaiky apitaka koa zany zay tsy anaiky fitana tsony zany zay amin'ity fifidianana manaraka ty satria zay efa vo zany 10 taona zay de tsy manaiky tsony zay HPR fa zay mahatonga anay mifofotra mafy mihitsy amin'ity fifidianana manaraka ty. Efa vo ianareo ianao tsy anaiky tsony ny HPR ny amin'ny hoe tsy fahamarinana voka-pifidianana raha zay angamba nazo ilazana azy te antany aho hoe misy paikady efa napetraka reo manokana ve ahafahana miatrika an'izay tsy iverena ny olona teo aloha itsony satria zay moa zany ny zava-misy rehefa mety ny fotony sika de ny olona kivy hoe ifidy zay nefa ny eo ihany ny eo sy ny sisa inona no antoka azontsika omena andreo olona tena vonina ndraindraikitra haneo ny safidiny amin'izay fiarovana eritreretin'ny HPR atao mandritra ny fifidianan'izay. Ya mandresy lahatra aloha ny ataonay voalohany indrindrany de mitarika ny olona hijery ny anarany any amin'ny fokotany zany hijery ny anarany ao anaty lisy mpifidianana de mandresy lahatra anazy de misy aloha ny efa resy lahatra misy mbola matoritory de mbola terina zay ny anjaranay HPR de fampirisihana ny olona andeha hifidy zany de zay aloha zany zao ny ataonay HPR de mihetsika mihitsy ny HPR moa zany zao fa tsy hoe matoritory akory fa mihetsika mihitsy de efa misy paikady efa misy paikady napetraka ay mihitsy ny momba an'izay. Ianareo mpikambana anivon'ny HPR ve mahenika tanteraka an'ireo toerana rehetra eto Madagasikara sa mbola eto Antananarivo ihany aloha no misy an'izany mpikambana anivon'ny HPR zany? Ya, ny HPR zany efa manerana amin'ny Madagasikara mihitsy amin'izao de hatrany amin'ny faritra misy nefa misokatra de izy koa moa misy zanabondrona zany de ao anatin'ny arakaraka ny toerana misy anao zany ny zanabondrona andehananay de izay zany mbola misy ny fidinana fotony efa vitanay zany de fidinanay manaraka zany teto Antananarivo sy manodidina zany presque efa vita aloha zany ny ankamaroany satria efa navita fidinanay intelo avy zany ireo zanabondrondreo de mbola misy ho ataonay ny Antananarivo manodidina zany mety mbola entina Manjakandriana zay Imerintsy Atosika Arivo ny Ambomiadana hatrany Antsirabe fa ny amin'ny faritra indray zany zareo le any amin'ny faritra indray zany miandraikitra an'izay. Mazava tsara zay ivadika resaka hafa kely satria rarotina ny fandalovanao Justine eto amin'ny fandaharana hevitra manokana mety hevitry ny HPR ihany koa fa nisy an'ilay resaka motion de censure tany Frantsa nandeha be iny resaka iny ary tao anatin'izay indrindra de tsy naomby moa zany le izy satria tsy ampy anankisivy nisy andreo izay nitaky an'izany na izany raha hita hoe tsy mihemitra izy ireo fa miroso ohatrany any amin'izay dingana sy tanjona zay raha ampitaina kely amin'ny zava-misy teto amintsika teto Madagasikara nisy ihany koa zany zavatra any teny Tsimbazaza ary efa mihoatra lavitry ny fiatrisatedavina satria 5% ny isan'ireo solombavam-bahoaka nanaosony tao anatin'izany nefa tampotampoka eo tovery anjavony mihemitra ho azy indray te antany anao manokana hoe manao hoe ny fahitanao an'izay toe-javatra samihafa zay ny zava-misy any sy ny zava-misy aty manoloana ny hoe fitakiana sy fijoroana amin'ny fitsipaham-pitokisan'izay. Eo amin'le fijoroana moa zany iny zany le navoatsika eo zany le problème foana ho antsika malagasy raha ny hevitro manokana aloha zany ohatrany anay ao amin'ny HPR zany zay zany mijoro foana ninona zany zavatra misy eo zay zany zao nefa ne matanjaka be zany hoe 5% zany tokony atanjaka be zany ary tokony tsisy hoe very anjaviny zany le izy fa tokony hoe tohizana foana fa zay zany le problème antsika malagasy eto tsy hoe inona le antony misy inona navery anjavina anazy fa ny anay avy eo amin'ny anivon'ny HPR zany raha misy ny zavatra ohatr'ireny zay tsy anaiky lembelembenana mihitsy ary indrindra zany amin'ity fifidianana manaraka ity zany izay de tsy anaiky akapitaka tsony mihitsy ny doublon sy ny karazany fa anisany mandraindraikitra be da be ny ao anivon'ny HPR. Sorana be dehibe anareo teo anivon'ny HPR na izany na zany mety misy ihany ny zavatra tianareo ambara manokana mety tsy voatery voapetraka tany anaty fanontaniana te hanome fotoananao ihany hoe inona no amin'ny tinana zay rehetra voalaza sy ilazana zay mety mbola tsy voatenintsika tao anatin'izay resatresaka izay Justine. Ya betsaka ny tiana ambara moa zany momba nyity resaka fitondrana amin'izao fotoana ity fa tsy ho voatanisa eto nga manamaraina ary ny andro fa anjarantsika malagasy zany no mandinika sy mieritreritra ny zava-misy satria raha ny zavatra vitan'ny Flora Valomanana aloha de tena tsy voatanisako eto na ijoro vavolombelona ny zavatra hitako arany tsy voatanisa eto zay fa
tsara amintsika mibetsaka amintsika nefa betsaka ny tonga saina de ho an'ny olona mbola matory zany a tongava saina de eto zany zay a misy antso kely ataonay madame Lily amin'ny 1er avril zay anao assemblée générale ao amin'ny Kizebelair amin'ny folo de miantso ny mpikambana rehetrarehetra efa amin'ny HPR de miantso an'le zay mbola maniry ny hiditra ihany koa ho mpikambana ao amin'ny HPR ihany koa izahay de mitondra saritapaka roa sy karapanondro amin'ny folo maraina izy io ao amin'ny Kizebelair de aorianan'izay moa zany a de misy ferana miala etaeta karakarainay zay ngambany. Mikasitrana feno ianao Justine Razana Tarafina avy eo anivon'ny HPR na nietsika proravalymanana na ikivahiny ny fandarana Sailasao tamin'ny dialina ity mikasitraka. Satra betsaka anareo ihany koa. Eny ary izay ihany koa no hoentsika mamaraparana ny fandarana amin'izao alina izao ankasitrana ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany a fonteny kely fohy fotsiny mahakasika ny raharay eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo a hiditra amin'ny alatsinainy ho avy izao ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona 2024 ity na ny session ordinaire izany a andinihana ny compte administratif enonan'ireo tatitra maro samihafa ihany koa avy eny anivon'ny mpanatanteraka mazava loatra fa anisany resahantsika ihany koa zay amin'ny fandarana manaraka iarahana amin'ny tenako sy ny namana Clémence Rarinirina zay ararodina ny firariana soa azy ao anatin'izao fandaharana izao de ampitaina aminao arak'izany ny fandrosin'ny toe-draharaha rehetrarehetra amin'ny mampanolo-tsainy tanànanay Miravavy moa zany no izarana an'izay vaovao tsara ho fantatra zay marina ihany fa tsy mbola nisy fivoriana teo anivony zany filan-kevitry ny tanàna izany tamin'ity taona 2024 ity raha tsy izao session ordinaire hiditra amin'ny alatsinainy ho avy izao izany. Hatreo ny fiarantsika tamin'ity alina ity antenenay fa nazonao zay rehetra tsara ho fantatra nafanao nandray lesona nafanao ihany koa naka-hevitra maro samihafa ankasitrahana manokana namana faly ny kirakira ny tao amin'ny lafiny teknika isaorana ihany koa ianao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany ary tsy adinoina ny manasa anao zay maniry vahiny atao anaty fandaharana afaka miantso anay Miravavy amin'ny laharana finday ny tena kosa mametraka ny mandra-piona ho amin'ny fandarana manaraka indray tomboky lasy tomboky vavy.